mahasika zavatra tsy fahavetavetana toy ny vava io e, de misisisika ao, de roana amin'izay ny devoly rehetra ao anatin'io vava io, vava miteny avinavina rehetra, tsy mahay mangina, tsy mahay mikombona, devoly kisoa. Zany devoly kisoa zany le olona tsy mety voky mihitsy, vao mahita hanina de efa je mange, composé je mange, mahita indray loha kisoa ery ananary je mange, tsy mety voky. Azonareo te hihinana, manoatra misy devoly bilarzozy ao anatiny ao, ny olona misy bilarzozy ny tena tsy malamy vary ray koveta kely, fa ataony analizy ka tsy sininina. De izao misy devoly kisoa ianao zay, mihinana foana, de roana mihitsy zany fanahy zany, tsy hoe mazotomana ianao fa tena tendakanina mihitsy, de roany zany, tena marina le zany le ankizy e, memenareo fa aza mbola tratran'izany, ka manomboka eto roainy devoly. Aza manome fitoerana ho an'ny devoly, fa didina amin'ny anaran'i Jesosy, mandeha any amin'iny sofina iny, sofina mihaino zava-poana, rehefa resaka vosivosy-dratsy de manongila tsofina de mahita resaka de avy de lasa mitohy de lasa manao resaka fahavetavetana, indrindra moa fa ny lehilahy rehefa tafarapara kely de tsy laitra roany, satria ty sofiny ty atao enona toroteny, enona ny fahatsaran'Andriamanitra, de midina amin'ny tony tanantony fitsirana. Hainareo ve zany fitsirana zany tena ohatrany hoe fitsirana ohatr'izao mihitsy hoe misy zavatra misy nana, azonareo hoe misy nana de potserina tsara ohatr'izao, miala ny fanahy tsy mahatambatra, devoly mitondra fandravana, mpandrava laka ao amin'ny tanana io misy an'izany, devoly mpandrava laka, mpandrava efa, dika le hoe mpandrava efa zavatra efa mitsangana, ianao nanambola fa ve tonga de ohatrany hoe very ny volanao, nanana tany sy trano de ohatrany hoe lasa ny olona fotsiny, mpandrava laka satria misy blokazo mitsofoka any, de potena amin'ny anaran'i Jesosy, devoly mpandrava laka, mpandrava efa, devoly tsy mahatambatra, devoly tsy mampidi-bola. Io ty tongotra ity roana devoly io, manomboka ty amin'ny fotope aty, hotrorona midina makany ambany any, fitsirana mihitsy. Rehefa nao asan'Andriamanitra de malaina, fa rehefa hitady vola na olona efa tsy saina aza mbola lasa matanjaka mitady vola. Tongotra miazakazaka makany amin'ny faratsiana, devoly miazakazaka makany amin'ny zava-poana, lalam-pahaverezana, tapatapahana, de hitana ty ohatrany hoe sabatra de tapatapahana amin'ny anaran'i Jesosy mihitsy iny. Adiny firy zay? Farafakeliny zay atsasakadiny ao amin'ny dosy ao, mantamy madamana mantandra amse, fa ina ihany zao neny mbola mitoy ny asan'Andriamanitra hoe, de tonga de tohizana manao an'izay androany, manao rapitso, manao ravaka, fa tena hitanao mihitsy hoe misy fahamasinana, misy fifandraisana amin'Andriamanitra, tena renao mihitsy hoe maivana, tsy maivamaivana fa tena maivana, tsy hafa le hoe andeha hanao dosy fotsy de la dosy de mitopatopa, fa eto a Jesosy tena iona aminao, anao asan'Andriamanitra amin'ity tenako ty, aza mitady olona monjy anio za teny akory amin'ny anaran'i Jesosy, efa nataony olona toroteny teo, tsy nahita natsony taty, nataony toroteny teo nampianaran'i Jesosy hoe ampy sa tsy ampy zay, ampy zay, de tsy mitataratara zany tsony, fa hoentiko amin'i Jesosy de zay amany an'iny eo, na 3 taona na 5 taona, fa za kosa nefa de mijoro vavolombelona, fa zay rehetra noborako tamin-dranomasy tao amin'ny mangingina de tena nandraisana valiny. Azonareo zany? Fa ianao manko ry mpanompon'Andriamanitra, toery mihitsy io fahalemena mitoreoreo, io fahalemena mangatangataka, io fahalemena io mba hoetoeto kely ty, fa ny hafaranao na de tia iraba le ray aman-dreny azy ianao, de tonga de antsira fotsy ho avy indray le mpangataka lavy ty. Ianao nefa mba efa nahita voninahitran'Andriamanitra, efa mba nasoavin'Andriamanitra, azonareo, de lazay fangataka foana ianao, hoentina mbavaka foana de leo be izy, nefa ianao mba te hanome hoe ty mivalopy kelinao fa nahazo valim-bavaka de tsy fata tonga ianao de ilozany mirifatra. Tena marina ane zany tena marina zany. Fanontaniana tompoko. Ao. Devoly mpandravalaka zany hoe ny eo afovoan'ny fiainanao mihitsy no tedavino mpitena, mitady lalana izy hidirana eo afovoany, de rehefa tonga eo afovoany amin'izay izy de mpiteny amin'izay ny zavatra rehetrarehetra. Azonareo zay le hoe devoly mpandravalaka. Ianao mieritreritra hoe pastera zay ne tsy sody zany eny antranonay, fa lazay ny mpiandrona hoe misody nefa ohatr'izao tena tafiditry ny io de ny antrano, satria manino itony kiraritsika itony mandendehany rehetrarehetra eny. Azonareo zany? De manitsaka zava-dratsy de mandeha tsika de tonga any antrano.
dia mihitsana ao an-trano ilay vovoka dia mipetapetaka eny ilay izy. Misy olona mihitsy tena misopatra dia mikasokasoka eny dia kasiana eny ianao dia matory amin'ny vadinao ianao dia tafindra. Ianao tsy tiany asiana fa mivadinao fa ianao no ataony hitondra an'ilay izy. Zany ny vavahana vao miala ao an-trano, tonga ao an-trano dia mivavaka. Azonareo andravahana izany rehetrarehetra izany. Fanontaniana tompoko. Aiza le mamanty zavatra ty hoe jerevana le fanontaniana. Inona le fanontanianareo re olona? Nresaka vitsika. Maninona nresaka vitsika? Tsy mety tapitra ny vitsika ao an-trano. Zavatra jerena voalohany. Valiko aloha. Jereo aloha. Jereo tsara aloha fandraindray sao dia miparitadritaka eny ny siramamy. Jereo zany sao dia mila mandinika tsara koa ny mpiandry fa tsy hoe vao mahita vitsika dia hoe devoly io. Ny vitsika tsy na zavaboarin'Andriamanitra. Azonareo? Zay tsy hitako hoe tena mampimiazava tena marina fa nareo hoe tsy mino hoe zavaboarin'Andriamanitra ny vitsika e. Zavaboarin'Andriamanitra ny vitsika fa izao misy devoly maka endrika vitsika mihitsiny a. Dia jereo tsara hoe mangala raha mangotraka. Mila mandeha mihitsy mijery hoe aiza ny lavak'ilay izy. Azonareo zany? Jerena mihitsy hoe aiza ny lavak'ilay vitsika. Amasiny ny raha mangotraka iny. Rehefa hitanao fa eto ny lavak'ilay izy a dia eo mihitsy no anaovanao asan'Andriamanitra. Ny devoly roana eo anatin'iny a dia ny fanahy ny fahalovana sy ny fanahy ny fampiteny. Fanahy ny fahalovana sy ny fanahy ny fampitehana tena raha vao amin'ny finoana dia hozonina amin'ny anaran'i Jesosy mihitsy hoe tsy mahavanina ito anivon'ny tokantrano. Ny fanahy ny fahalovana rehetra sy ny asan'ny devoly rehetra. Tena piteo a. Rehefa hitanao mihitsy hoe milamina ny zavatra rehetra, tsy tokony raradraraka eny ny siramamy sy ny zavatr'anina sy ny potipotikanina fa misy eo dia anaovy asa fa tena devoly izay. Iza koa le nangatanana teo? Ohatrany hoe tato aloha le nangatanana teo? Dia avy makatsy hoe efa voafaly. Dia roay fa devoly izany. Ato amin'eny ato. Tenena mafy. Ianao mpiandry sa mpiomana? Mpiandry. Dia mpiandry aiza nareo mipetraka? Nosy be fitiavana. Pasteur Romy. Misy fasana nga eo ny akaiky ny tranonareo? Tsisy fasana. Dia izao ny zavatra ataovinao a. Anao viasa mihitsy a ao alohan'ny eo amin'ny varavaran'ny trano. Azonao? Devant trano. Fa misy mpamosavy mandalo. Zany mahatonga an'le mampivoraka aloha. Misy mpamosavy mandalo dia amony fanahy hafa le hoe fanahy fahalovana sy anina fa misy devoly mihitsy a mamony ny ara-panahinao dia io fanahinao io mihitsy lay ianao mafana fo tsara iny a no piteny dia amin'izay lasa ka mivavaka dia rehefa ka mivavaka amin'izay dia lasa fitaovana ampiasain'ny devoly dia le zay mahatonga hoe mila mamafa tokotany. Azonareo zany fa fanany tokotany a dia manamasina rahan'i Jesosy dia ny aloha dia zay ny anahy dia zay na misy mijery na tsisy mijery roana mihitsy zavazako rahan'i Jesosy dia fanahy mansavy, fanahy mpisopatra, fanahy mitolaka rehetrarehetra, devoly mandatsabaratra dia dorana amin'ny afony. Za efa nisy nandatsabaratra tao am-piangonana mihitsy ny nalefany fa zay le fanahy mila toeriny zay tsy mahazo matoritory raha vao tonga zany amin'ny efatra marana dia oatra misy cran tonga dia voay mivaravarana lasa zay le hoe mino dia maka rahan'i Jesosy dia efa fao ny tokotany dia efa fahazo rahan'i Jesosy dia roay ny fanahy mansavy, ny fanahy mitondra blokazy rehetra, devoly mampandrain-kio zany zany zavatra mitrango zany. Dia jerijereo fa misy vovobovoka araraky ny olona eo amin'le raha vao le izay satria fambara fahasinina naody manko zany dia amafazany olona ody a eo amin'ilay varavarana andrava fiainan'izy izay, andrava ra-panahy izay dia mba mailo. Raha vao mivoraka zany ny loha mahatsiary hoe ohatra mivoraboraka zany lohaka zany a mandalo zay raha nenitoa, mandalo zay ry dadatoa dia tonga dia tandro fio indray andro a zanako vavy matoa
dia tena hoe zany mivady tamin'ny voalohany aloha dia tena efa pastera efa iraka miara-mitomany miaraka amin'io zaza io fa io zazakely io vao manomboka miakatra ny amin'ny 7 amin'ny 10 dia tena fa ianao reraka mbola ampivavaka miditra amin'ny 7 raha pitso maraina tsy mety matory izy atsona daholo fokony olany ampiangonana hitaizazaza ny ray tapo amiko ny ray aman-dreko ampio hitaizazaza fa za mila mampivavaka amin'ny 7 izy manomboka amin'ny 7 mandrapatonga ny amin'ny 3 maraina tsy mikipo masony dia efa tazomina mivady moramora kely dia le fandrina efa atao mafala dia efa pasoana foziny ila hoe mangatsika amin'ny fandrinareo dia tsy mety atoreo izy alaina le zazakely dia efa petrapetraka moramora fa vao mitehaka an'le fandrina izy nareo fa migigika ohatra ireny lan'ny fiatry ireny iny miara mitoma zay mivady ozy izy le mpanompon'Andriamanitra matsy or pastera nareo koa ny mba pastera fa mba asio plasy ny ranomasonareo io fa mba jereo hoe inona zavatra mitranga fa fako ohatrany tsy teo le ranomaso Jesosy inona manjo an'ity zanako ty lasa alo mivavaka petraka dia nandinika teo aika izany ato amin'ilay zorotranona ato misy mpamosavy ao amin'ilay zorotranona ao reko amin'izay le sinina naody tena misy mpamosavy ny voanay mivady le vady kokoa tena sasaratsy mihitsy za zany ozy orenina misy mpamosavy ao ananinao satria eniko amin'le mitsapahody dia misy mpamosavy ao dia ozy izy ndao ivoanano izy fa efa ela tsy natoriana koa ty ozy ka ohatra mandrebireby dia ozy koraha tratrany atsika dia ahoany dia ozy izy reny tsy izany fa zay mahita voalohany ozy izy dia izay tonga dia mahery no voainy ohatrany tsy teo le varavarana fa tonga dia niazakazaka ny rifatra ohatra zao izy nanomboka tamin'iny le zanakay nanaovana azy tonga dia natory ka zay le tenainiko hoe misy mpamosavy miôdiôdy ao toery zany le fanamatahotra azonareo toery le fanamatahotra dia ataovy ny asan'Andriamanitra aza mitady zany hoe aizy raha koto aizy raha be fa io tenin'Andriamanitra ao amin'ny asan'ny apôstôly io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta miala ianao Satana misy trosa ve eo aminao dia izay mihitsy io trosa io amin'ny anaran'i Jesosy ka ianao koa moa zany raha vao kelikely finoana dia raha vao ny anatin'ny lohana zany aiza re zany tavolan-doavana raha vao zay aloha ny tonga aloha dia efa tsy mahomby le vavaka raha vao zay ny atao fa ny zavatra atao dia Jesosy misy trosa zao tapitrisa misy trosa zao arivo zao alina fantatrao ny lalana na tonga an'io za loatra tsy mbola nahita hoe nisy olona hoe ny trosa ny sambobola ka hoe nanaovany lavie za mba ampisambory vola fa ndeha hitsangatsangana any anosy be tsy zany fa natonga ny olona ny sambotra dia mety hoe anaovany fond nanalany fahasahiranana nanaovany zavatra mba hampandroso azy sa tsy zany aloha fa tsy hoe de ndaotsika trosa 10 metsy dia mba hanao fety dia rehefa vita fety dia averintsika vola tsisy nanao an'izany dia rehefa sendra ny tsy ampozina le izy aveo dia maninona eo no mahatonga le hoe trosa tsy voaefa ka ny ampahirezako anareo dia tsotra be roay le devoly azonareo ahoana fandravana azy ianao zany foany mihitsy le anatin'ny saina le fanamatahotra hoe tsy ho voaloty Jesosy tena vola be ty Jesosy fa ataovy zao io le trosa io ananany zao tapitrisa ananany zao etsy tonono ny anaran'le olona dia tsy hoe Jesosy mivavaka mba ataovy afony re le trosa ty tena be anao raha vao zany izy raha mba sahirana koa azonareo fa nivavaka atao dia zao Jesosy midirantsehatra eto amin'ity trosa ty ianao fa fantatray fa mahay ny zavatra rehetra ny Andriamanitray manina ny Andriamanitsika mahay ny zavatra rehetra ny Andriamanitray ko ankehitriny tompo hoentiny eo aminao ty mibeba mihitsy aloha hoe zany Jesosy indraindray sao dia efa rehefa nitakiny indraindray manko rehefa presen'le olona dia lasa miteniteny foana matesany ny tompotrosa iny dia amin'izay mbo mahadiodio averinao fa ho afaka eo ampelantanan'ny fitsaran'Andriamanitra venao raha zany nataonao fa ny zavatra ataon'ny fifoazana dia zao ty le trosa Jesosy ananany ranona vola misy fanahy tsy mety ahafahako mahita n'ity voly ty fa Jesosy dia tadio na atsimo na avaratra ny rehefa na tsy nanana midy reo rehetrarehetra reo fa mahita lalana amonjeny anao ny tompo fa misy devoly manidy ny robine rehetrarehetra ny zanak'Israely ange very tany an-tany efitra none fa latsaka avy any an-danitra mamy misy fomba mahagaga tsy takatry ny sainao haman'Andriamanitra an'io fa ianao le mila mivavaka ianao le mba mifo maraina mivavaka ianao hoe mba efa mivavaka ho an'le tompotrosa hoe Jesosy mba hatahio in'olona iny Jesosy mba hatsangany fiainan'iny olona iny fa rehefa tena ambin'Andriamanitra nge ny tompotrosa
dia mety ho adinino azy iny fa ny ianao dia miantso loza miantso tody mitsoka no ataonao fa tsy vahaolana no mitsoka tsy vahaolana no miafina tsy vahaolana no mandangy fa ny vahaolana dia izay atoroko anareo izay hoe tia Jesosy ny trosa hanasoany iny olona iny ianao fa nininy aza mieritreritra zany eto ampelatananay efa 0 dia kivy tsisy fifoazana kivy zany ranga aza manay kivy zany tsy voambolantsika fifoazana ny hoe tena tsy vitako tsony ty tsy manana n'izany voambolany zany isika ahoana ny voalazan'ny Filipianina mahay zavatra rehetra ao amin'ilay inona ozy mampahiry dia raha vao amin'izay ny devoly mampidi-trosa rehetra mangalatra valy mibavaka tsy ahitana loharanom-boly dia potehina amin'ny anaran'i Jesosy kapakapao mihitsy devoly mareraka mahakivy tsy ahitako vahaolana poteho amin'ny anaran'i Jesosy anao iny Jesosy mahay lalana ianao dia tsy hoe nanao an'ilay asa dia rehefa avy eo Jesosy atero amin'ny varavaronao ilay tarifa tsy izay fa roa isan'andro san'andro fa sady fitezam-panahy io fampiakaram-pinoana io ary indrindra ananganan'Andriamanitra antsika fa tena miteny anao amin'ny anaran'i Jesosy fa fomba tsy takatry ny saina amin'ny maha-olombelona no anoloran'Andriamanitra vahaolana anoloran'Andriamanitra vahaolana mazava ve tompoko misy fanontaniana ve atsy amin'eny atsy fanontaniana teneny mafy avy manatona teo ny tiasina micro eo salama daholo tovo eny ana zany pastera ny antaniko nisy olona nindrana chargera tamin'ilay zanako tamin'izay dia rehefa avy eo anatitra le chargera ao amin'ilay zanako izy dia nanainga ny rideau anay dia tonga dia nisy tantely anankiroa niditra tao an-trano dia izay zany mba antaniko hoe inona ny devoly roana amin'izay ay dia naninga le rideau le olona dia lasa nisy tantely anankiroa niditra tao an-trano dia roay ny devoly za zany dia za ihany tena roay ny devoly ny kalanoro ny devoly ny fampitehina devoly mitondra fandravana ny devoly mitondra blocage azonareo zany ny olona ndraindray izy mitsikitsiky aminao 32 ans azonareo fa rehefa avy eo izy ka am'savy anao dia anao tsy mahafantatra akory azonareo zany fa roay foana ny devoly izay devoly tonga ao anatin'ny sainao ampatsahivon'ny fanamasina dia potehina sy rahavana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta mazava ve sa tsy mazava inona koa ilay fanontaniana misy fanontaniana ve aty sa tsisy Andriamanitra fanontaniana be dia be ary ny aty be fanontaniana fa atsika manatry maso indray tsy manam-panontaniana atsy amin'ny rahalahy tsy dia avy maka tamin'eny arakaraky ny tanàna misy za mitena anareo hoe arakaraka marina koa tsika fa mafana fo amin'ny fandroana devoly mafana fo amin'ny fandroana devoly fa arakaraka ny toerana misy raha vao toerana be lobolobo azonareo toerana be lobolobo dia misy an'ireny katsatsaka ireny mandendeny amin'ny rindrina sotran'izany fa aza reraka roay ny devoly azonareo fa rehefa mifeny vavaka io tokantrano io rehefa manam-pahamasinana io tokantrano io rehefa mikaolina tsara nareo mivady tsy mahavanina ny asan'ny devoly zavatra rehetra zany eo amin'ny fiainana dia te hisarika antsika hiverin-dalana sy te hitondra fahakiviana fa fifoazana matoko teny ianao miala eto amin'ity toerana ity zay ny fantatro ka na inona zavatra hitan'ny masonao dia tokony tsy aperikerika anao satria fanjakana tsy azo ampiororona ny ao anatinao ao aleo hetsika zay hetsika aleo ampiozongozona zay ampiozongozona fa ianao tsara mpiantoka satria Jesosy no miantoka ny fiainanao mazava ve tompoko fanontaniana ato amin'eny ato dia avy eo atsy tsy maheno ao dia avy eo dia ny atao amin'izay mila mifamela heloka tsara nareo anankiroa mila mifampiresaka mihitsy nareo roa dia rehefa hoe afoy dia teneny mihitsy hoe za tena afoyko amin'ny anaran'i Jesosy le trosa any poainy ianao afoyko
madio ny foko amin'izay rehetrarehetra zay fa raha izy no misisika hoe amerina dia ianao za tsy miteny ntsony hoe roviana na roviana mame izy très bon tsy mame izy mbola très bon satria ianao efa niteny hoe afoko le trosa fa iny famafazanao iny dia miteraka fitsimbinan'Andriamanitra ao anao vaovao indray dia zay dia raisy tahaka ny namanao izy ary za mampianatra antsika fifoazana rehetra mampianatra anao amin'ny anaran'i Jesosy mba tsy hahatonga antsika fifoazana lasa miady mahatonga antsika fifoazana lasa simba lasa potsika raha misy mindram-bola aminao ray tapitrisa omeo azy ty misy ray alina dia azaverina tsony tsy eloka ao anao zay za aloha mba ampisambory ray tapitrisa tena tsy manana zany fa ity misy omeko anao dia tsy averina aloha mba ataonao frais tediavanao an'izay mba ahitanao dia teny misy hoe hivavaka ao anao mba ahitanao an'izay tezitra amin'izay moa izy azo ny azy tsy tezitra izy dia fa zava-dehibe ko ianao rehefa mbona aforay alina amin'ny andro sarotra ity fa io tena teneniko anao fa io vola io dia miteraka fikorontanana ianao ne mpiandry tsy afaka hitory ianao azonareo zany fa ny zavatra atao otrianao dia ny filazao tsara zay ny zavatra nampianaranao ianao mpiandry dia hitory olona reo hoe tsy naloha le olona le vola raha etsy ry gendarme dia izy rehefa tonga ao nefa mipv dia inona ny asanao inona mampiavaka anao tsy maintsy ho fantatra ihany hoe mpiandry nety raha matoty azonareo zany ka ny zavatra atao zany dia zay ny zavatra atao hoe aleo raha mitrosa aminao ny olona na mindram-bola aminao aleo manome zay fotsy averina toy izay mieritrehitra hoe ay Jesosy tsy mety za azonareo zany tsy mety za sotra ny pastera makaina kely vetivetika aloha pastera ao tsara venareo amin'izay aloha le izy sady manindry an'le zay resaka pasteur zay mihitsiny mahakasika an'le resaka tontolo ny arabola sy le eo amin'le fitrosana foana mantsika dia mazava be le fanazava amin'ny pasteur teo hoe tsy izy biby rehetra miditra ao an-trano koa moa dia devoly daholo satria mety misy karazana biby tokoa mety miditra ao satria arak'le fanazavana hoe misy any amin'ny faritany zao tena be katsatsaka mihitsy fa zay solution amin'ny pasteur zay tena tsindrina mihitsiny tsika ny hoe raha vao tsy mianatra tenin'Andriamanitra na tsy mazoto mivavaka dia ny zavatra misy lasa mpamaolana fotsiny sisy tsika azonareo le zany hoe efa mitranga foana zany le olana mitranga vao hoe inona ny tokony ataonay fa ny tena fifoazana tsy hoe le olana mitranga vao mitady vahaolana fa ny azy tonga alohan'ny zavatra rehetrarehetra raha ohatra za zao tsy hoe miandry tratra ny voakanina vao hoe pastera inona moa ny atao rehefa tratra ny voakanina fa raha tsara fiembenana ka tsara vavaka dia tsy tratra n'le voakanina mazava amintsika ve zay dia ny antony anarana isaky ny misy fianarana ohatr'izao na lakamisy na larobina zoma na sabotsy dia mba tsy isin'le tratra ianao vao hoe inona le tokony atao fa mamantatra mialoha hoe inona ny ataoko mba tsy hahatratra n'izay noho zany raha vao resaka fifoazana ny resahana hoe inona pastera ny tokony atao mba tsy hitrosy zay zao anankiray fa hafa ndray le hoe fa tafiditra osy ka raha le resaka le biby ny resantsika hoe raha misy an'izao tafiditra ohatrany raha misy an'izao tsotra ihany zay vahaolana amin'ny pasteur Stéphane zay ihany no tsindriana hoe ataovy matanjaka ny vavaka sy ny fandroana devoly rava ho azy tsy misy zavatra hoe midimiditra ho azy tsony ao aminao ao fa lozika be mihitsy misy karazana kalanoro tena makaendrika gadradraka izy voalavo nisy olona moa fahasaikana farana misy tao amin'ny radio tamin'ny latsinay farany teo fa tsy afaka le ramatoa izy tsy FPVM fa nijoro vavim-belona tamin'izany izy hoe ao aminay pastera dia misy vola tsy hita foana nefa izay miana-kareriny ao an-trano efa hidinay tena hoe tsy isy tafiditra ao an-trano fa misy vola tsy hita foana ao anatin'ny trano dia efa fantany amin'izay taty-ariana satria ozy izy mipastera tsapako fa enao ny teny an'izany fa nampianatra nanao alim-bavaka mantsy zay dia hoe ndraindray ny kalanoro makaindrika voalavo ndraindray ny kalanoro makaindrika gadratraka marany zany pastera fa ao aminay tena misy voalavo mandehandeha foana dia io izy sady tsy tratra ny tota tsy maty ny ina moa pozim-boalavo zay zany ny afatapataranareo an'le asana devoly tsy matina tota izy tsy azona tsy matina tota ina moa pozim-boalavo dia izy koa hafahafa fihetsika zay masa mandeha ny ambolin'ny olona mihitsy io na matory amin'ny alina ary ianao tsy haiko mety misy tratra atsangany an-tana sendra nisy an'izany eny an-tranonareo voalavo mandehandeha dia tena eny ambony mandeha mihitsy izy dia eny ambony fandriana ny sa mandehandeha na misy olona misy an'izany eny aminareo any dia mazava ho azy aloha tapeny daholo koa aloha ny lava-boalavo rehetrarehetra fa ndraindray koa misy taona zao ny trano mipetrahana mivady misy mpivarikena tao dia le mpivarikena tao lasa misy voalavo mandehandeha foana dia nitapenana fotsiny le lavaka dia tsisy voalavo nandeha tsony zay koa zany fa tsy hoe le trano koa grobaka be ko mandroaka rehetra zany le kalanoro fa retranonao mihitsy nefa tena feno voalavo manderaky ny tanàna azonareo na hoe na koa anankiray hoe ianao le tsy zatra le mamafa latabatra rehefa alohan'ny atory
satria misy an'le fomba malagasy hoe aza mamoaka fako any avena fa mandroaka vahiny inona problème ko fakonao ve tahirizinao atrano atao inona ary atao haingitrano ve reny fa fomba ny devoly zany ny antony anankiray anga mety hoe tsy amoana zavatra ny tokotany amin'ny alina mety hoe fahendrenany amin'ny hoe so misy mamosavy le zavatra avoaka zany kosa aloha de possible hoe manalamby ianao de tratra amin'ny alina manaboty fotsy ianao de tsy ahorinao kapa velany any tokotany any misy ny antony ray any amin'ny resaka famosaviana ndray mety misy zay hoe misy milalao le zavatra ataonao ny akanjonao de lasa mifindra makany aminao zay ny antony tsy amelana azy amin'ny alina fa ny hoe aza mamoaka fako fa mandroaka vahiny kena tsy izy vahiny tsy proary le faso any daholo mifako azonareo roay ihany mifako fa tsy mitahiry fako satria le fako ao an-trano no lasa misitona voalavo sy kadradraka mazava amitsika zay zay ny amin'iny makasika le trosan'resan'le ranabavitasy zay voalaza teo zay za zao de manao an'za mihitsy pasteur za raha misy olona mitrosa amiko raha hoe misy manana rayetsy nitrosainy amiko de raha misy 2 arivo ao amiko de le 2 arivo meko azy ty misy ao amiko de tsy manina raha tsy averinao iny satria tsy maintsy teraka fa tafitohinana foana iny rehefa tsy voaveriny matoa mantsy izy mitrosa de manana isa tsy manana zay de hitanao matoa izy mitrosa tsy manana de inona ary ny amerenana le zavatra nitrosainy eny aminao rehefa aveo mampanampanatena izy andray karaha mahafaranvolana fa ny azo antoka matoa ny olona mitrosa ao aminao de fa nisy trosa nataony koa mety talohan'le anao zay karaha misy vola tonga any de sura fa mety tsy le anao aloha no averiny voalohany satria anao mety piano fa ny an'le olona hafa aloha zay mety tena atahorana no alefa ny voalohany noho izany ny tsara am'izay aleo foana raha azo atao tena ity de tsy mampaninona ny na tsy averina ary zay ny anankiray fa le resaka ny amin'ny hoe za ve pasteur mamerina tsy mamerina le izy indray mety le airanao na tonga azy miteny aloha fa averiko ina mety niteny tsy maninona kiva tahirizo fa za tsy takitakytsony mety ohatran'izay ohatra zany de hitany amin'le aira zany hoe hafa le nitenen'ny pasteur Stéphane hoe tena mamela hoe za tena mamela tsofoko rano akifa tena fa hitako mindrihara mampalahelo de tsapany tena fa tsy hoe tsy manina kongana tsy averiny ary zay koa mahita foana sy ndry aloha mbola ndray andro any ohatra zany ohatra fa ianao tsy manao an'izany tena tongavana zany hoe le mamela tokoa ve tena namela azy tamin'ny fonao ianao tsy nanana lahelo sa mety ozy ianao ka satria fa tsy voaverindry koa de ajanony any afo zay dikan'izay tsy namela ianao fa noho ny asorenanao satria tsy mamerina mihitsy izy de izy ianao afoko any le ana samy hafa zany le afoko satria nalahelo sy le afoko satria tena nampalahelo izy minao azonareo hoe zany fanazavako zany hafa le hoe afoko fa tsy manina fa ianao ary mampalahelo afo zay fa raha azo atao mihitsiny de aza mampanana vola hafa ndray le ao amin'ny baiboly hoe raha mivarotra tany aminao izy ka manam-bola ianao de vidilo tany satria namidy mora aloha fa amin'ny fotoana miteny aminao zay tena tia mivola fa avereniny tany zay le manavotra ny raha lany dikan'izay ao amin'ny baiboly misy an'izany mba tsy hivarotany an'le zavatra hafa amin'ny olo-kafa de ianao zany manavitra azy raha manana ianao ohatra nisy raha lazay zao tena ny angavy ty pasteur amidiko ty fanaovany izy zany forgeron mpanao vy reny izy mpanao angady de ozy amantsy azy faran'zay fady indrindra rahalahy ny mivarotra fitaova ampiasana maninona tsara hoe mifady indrindra raha tsy manam-bola ianareo ninina eny sanatiavina tsy manana fa nareo zao endriky ny olona tsy hoe tsy manam-bola zany fa raha zao pozinareo zao pozin'olona manana daholo fa raha tena tsy manana nareo sanatria aza mivarotra fitaova ampiasana ohatra mpanarato ny asanao tsy manana ianao de namidinao le arato de aveo am'izay renao rehefa andeha anarato inona am'izay ary ny aranatonao ny le izy rehefa namidinao le izy ka ny fitaovana fampidiram-bola tsy fivarotra mihitsy ninina tsy fisina ao an-trano satria iny ny afahanao manarato mahazo ndray rehefa aveo fady izy moa ny sisika ihany ty tsy maintsy amidiko na tsy ho alain'ny paster ary na miazy voalohany aloha ty raha misy 2 alina rahalahy tsy averina rehefa tena hoe anao mampalahelo tsisy hoanina lasa izy moa tsy miverina ndray izy herinandro taorinan'iny tsy ho alain'ny paster ihany ve le zavatra de zay kangatsy efa meko ny vidin'le izy raha ray alina efa meko avoroeny tam'le tokony vidiny izy mba tsy hivarotana an'le anazy mba hanana ny tombony ihany koa satria andoha trosan'olona ray alina izy ray alina zany trosan'olona ray alina ivelomany fa miverina ndray izy hoe paster ho amidiko ihany ty rehefa tsy ho vidinao fa ohatra mbola mila vola de ny hafarano izy hoe taty vidiko ary de apetrako ato amin'ny fotoana nananao ray alina mivereny eto fa averiko aminao ray alina eny satria fitaova ampiasanao de nanana ray alina izy taty arina de naveriko anazy le izy mba tsy ho lasany olo-kafa le fitaova ampiasany eso de maheno an'izay ndray de paster atao aminay misy fiara tsika koa tsy mahay maheno zavatra fa hoe raha azo atao de aleo mihitsy tsy mitrosa mihitsy sao raha tompo paster afaka mamaly eny ary mazava aminareo ve le izy sa tsy mazava
Ny ahy tsy manana fantaniana fa nareo toetrany tsy manana fantaniana tsy voatery hoe ho zay nge le zavatra taniana fa be dia be misy ay le atsy aloha alohan'ny amaleko an'le fantaniana tatsy. hoe tsisy marina mianton'le somary averina kely mantsy hoeniny any amin'ny radio le izy hoe tsisy marina na dia ray arozy le olona. Ahoana ozy izy ny anavoakasan'Andriamanitra raha tsy marina. Zao ny tenin'Andriamanitra marina mandra-pahafaty io. Azonareo zany tanteraka zany tenin'Andriamanitra tsy misy marina ianareo na dia ray azy. Za dia mitenao zany tsy marina. Azonareo tsy marina isika na ianao manao asan'Andriamanitra io aza tsy marina ianao manao asan'Andriamanitra io fa i Kristy no manamarina ny mpanompony. Zay ny valiny zany. Aza mieritreritra zany hoe za andeha hanao asan'Andriamanitra io dia marina be fa ianona ny tebany demoniaka dia iny ny tena adala. Hoy ny voalazan'ny soratra masina hoe mova heverinareo fa reny olona ny anjeran'ny tilikambo reny no adala indrindra fa raha tsy mibebaka nareo dia horingana tahaka azy. Izany hoe isika rehetra re olona tsy marina zany. Tsy marina tsika fa i Kristy no manamarina ny mpanompony ary aza mieritreritra hoe zany dia ametra-tanana dia sitrana le izy hoe zany masina nanasitrana an'iny. Non, tsy zany le izy fa mivavaka isika mba hiasan'ny herin'i Kristy ao amin'ilay olona ary raha manao asa isika moa avatsy zany nataontsika hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta fa tsy hoe amin'ny anaran'i Pasteur Stéphane mitsangana ianao. Tsy zany fa amin'ny anaran'i Jesosy no hananganana azy. Ny asa zany dia amin'ny anaran'i Jesosy. Misy fantaniana ao ny milaza ny manao hoe lehilahy ao ny manoratra ozy izy fa ny vadiko dia mijangajanga. Mpiandry izy izy dia nefa mijangajanga dia efa intelo tratraka izy izy dia mbola mifona fotsiny nefany ny ataony ihany dia mitaraina zany aikay tsy ny vehivavy ihany mijaly ampanambadiana fa misy lehilahy koa mijaly ampanambadiana. Ore olona mba fidifidy ihany mba tandremy ihany. Jesosy anie ry havana malala dia nampianatra antsika hoe ao amin'ny Galatiana 5:7-20 fadio izy mifanao ratsy Tesaloniana aloha zay Tesaloniana 5:22 hoe fadio ny fanao ratsy rehetra fa ny Galatiana 5:19 fa miariary ny asan'ny nofo. Ore olona raha mpanompon'Andriamanitra kosa ny mbola manao sipa mpanompon'Andriamanitra mbola mijangajanga zany mampatahotra zany. Ijoro vavolombelona aminareo nitondrany Jesosy tany an-danitra nanao asan'Andriamanitra tany Tuléar tamin'ny 2023 dia afaraparan'ny taona tamin'izany fotoana izany dia rehefa afaraparan'ny taona dia nentin'i Jesosy tany an-danitra tamin'izay fotoana izay andeha ody aty Antananarivo ahy no anitrany zavatra io ny aliny izay ody dia io vatantsika io kay zany rehefa hoe misaraka amin'ny fanahy rehefa misaraka amin'ny fanahy dia renao mihitsy ny hoe ohatra ny zavatra maratsy ohatry ny hoe fotaka mihitsy dia renao mihitsy ny hoe misy zavatra misaraka zany dia miala ao dia tena hitanao mihitsy hoe io Stéphane dia ity Stéphane tena hitako mihitsy zany. Dia avy eo rehefa hitako hoe io fa matory io dia ohatrany hoe miala amin'io tany io miala ianao dia mandeha dia tsy mahita inona fa miafotsy dia miafotsy daholo zavatra hitanao dia mandeha mafy be tena mandeha mafy be faran'izay mafy ianao dia mahita vavahady tampoka teo dia eo anoloana vavahady ngeza be tsy mbola nahita vavahady ngeda be ohatry zany fa zany vavahady lehibe indrindra hitako tamin'izany fotoana zany. Rehefa tafidy teo amin'ny vavahady io dia tonga dia nisokatra ilay vavahady dia niditra. Rehefa niditra teo amin'ny vavahady io dia misy olona mitsena. Le olona nefany dia manao hitanareo manao robe fotsifotsy tsy ohatran'izao akanjika zao fa fotsifotsy ilay izy dia tsy isy an'ity voziny ity fa ohatran'ny hoe col larron zany. Dia tamin'izany moa zany anjaina dia mandinika ohatran'ny hoe mijery didina akanjo zany dia variana amin'ilay akanjo tsisy mpanana mihitsy zany hoe mba ahoana ary akanjon'ity olona ity
tsy le izy tsisy vitrany fa de hoe akanjo io de tsara tare de misy tadiny kofehy volamena mamatotra azy eo amin'ny valany mandeha makaty amin'ny akavanana de manao kapa hoditra kely le olona. Reo olona hitako rehetrarehetra reo de ny fijeriko azy de tahaka ny andro anankiray ny terahan'ireo olona reo. Ohatrany hoe olona mitovy taona daholo reo olona reo, tanora kely daholo de tsy misy hoe olona lava tsingatana be na olona fa ohatrany hoe mitovitovy daholo le olona de tena hitanao mihitsy hoe faly mifankaty io lalana io de lalana volamena io antena lalana tsy lalana kelikely fa tena lalana ngeza be mihitsy de mandeha makany de misy olona eny miresaka eny de misy olona mandeha eny. Ny zavatra tena nahavarina de zao hoe misy voninkazo mandravaka an'ireny lalana le reny, misy voninkazo fa reo voninkazo reo de mihira fa rehefa mijery ny voninkazo io de tsy hitako hoe aiza ny vavany voninkazo io fa misy feo mivoaka avy ao anatin'ny voninkazo io tena mihira, tena misy feo voaloha, feo faharoa, feo fahatelo, tena feo milantolanto de tena feo miaraka tsara fa le izy tsy mba manao reny hira ty amintsika loatra hoe kidomba reny tsy manao an'izany fa hira hitanao misy zany hoe hira fiankohofana mamelombelona fanahy de tena hoe vao mihaino an'izany ianao de sitrina hatramin'ny aretinao. Inona zavatra nitranga de mandeha tena andeha teny de misy olona miaraka fa mbola tsy miresaka zay de mandeha fotsiny de midanaka mijery le zavatra rehetrarehetra. Za ny akanjoko ohatra zao akanjonareo zao ny akanjoko tany. Rehefa nandeha de nahita ny zavatra hitako voalohany aloha de rehefa nahita de nahita trano fa reo trano reo ny mahavarina amin'ireo trano reo de misy tranon'olona miaina ohatrany fotsika amin'ny tempo de hitan'ny maso mihitsy izy hoe mihevitrevitra manao trano. Efa tafiditra le vavahady tamin'io de efa ao anatin'ilay tanàna de misy tranon'olona marobe de marobe tamin'izany. Efa nijoroko vavolombelona tamin'ny 2023 iny tamin'ny 2024 raha fifampiarabana ny mpiomana sy ny mpianatra de tamin'izay fotoana zay nahavarina amin'ireo de miaina le trano. Teo vao vaky ny resaka zay hoe eo azany trano ary to miaina le trano satria hitanao mihitsy zany izy misy fietsehana le izy fa tsy hoe miotakotaka be zany le trano fa enonao mihitsy hoe miaina le trano. De ozy izy leo mitondra hoe mbola velona ny tompon'ireo trano reo fa le izy nefa misy kely sy lehibe de misy trano efa mitsangana fa miamiena rano mipôziny le izy de misy trano efa vita efa tsy mihetsika tsony de misy olona mivoaka sy miditra ao anatiny ao de ozy hoe ity trano ty zao ozy izy ity trano ty miainy ty ozy zao mbola velona eny ambonin'ny tany ny tompony io. Ity hitanao ohatrany miamiotsaka ty zao izy de olona nanao ny asan'Andriamanitra, olona tena be fitiavana fa nisy zavatra nafitohana anazy de niverina izy de nitsahatra tamin'ny asany nataony izy de miamiena ohatran'izay de le izy tsy tonga de miara-mirodana tanteraka fa hitanao mihitsy zany hoe misy zavatra miala de mandeha de misy tran'olona tsy afaka hidirana fa eo le olona de mitehana eo amin'le trano ohatran'izao fotsiny tsy afaka miditra ao de manino ny trano ty to kely be trano ty olo ty de ozy izy hoe io ny valim-pity anozy izy io ny sahaza ho azy nananarina vonjena izy de voavonjy fa tsy mitovy amin'ny rehetra fa io ny vitany de fa le izy ohatrany hoe moromorona kely mahafinarina ndraika fa tsy afaka hidirany fa tsy misy hoe ndeha ho atsy an-tranony rakoty le izy tsy nahitany za mihitsy fa efa samy manana ny trano fa rehefa mifankahita de miaraka mandeha de miaraka mifaly de ohatr' zany ny tranon'ireo olona reo de misy ny sasangeza de zany de rehefa nazavany amin'izay de hoe arakaraky ny fahatsarana sy ny fitiavana sy ny asa sovitany ny fanompony an'Andriamanitra reo zavatra reo de hoetiko ianao izy fa mbola ao ambadika ao koa ny sezan'ireo olona reo de nandeha zay le anjely no mitondra za tsy mahita ny elany fa izy tena olona mazava tsara de olona tsara tare tsara amin'izany de olona mahafinaritra tena miresaka tsy ohatr' zany anazy zany akainganao drano fa hitanao mihitsy hoe milama tsara izy miteny mandeha amin'izay zay de rehefa netiny aho de mahita misy latabatra ngeza tena eto zao aloha mijoro fa tazana hoe latabatra iny hatrany ananany tsy hitanao fiafaran'io latabatra iny feno sakafo eo ambon'io latabatra io. Misy poma, aponga be an-danitra, voaloboka, misy sakafo, misy voankazo, misy vary, misy laoka, misy sakafo be teo amin'ilay latabatra. De hoy dada Mantsiary rehefa tantarako azy izy misaotra an'Andriamanitra fa tsy ninana ianao fa raha ninana ianao izy izy de amaty tamin'ny fotoana iny. Rehefa tonga teo aloha teo de nahita mama vadiny Tantarandrinatoandro lasa verina tanora kely izy lasa lava volo izy tsy mivolony letra ambony fa lava volo izy de tsara tare kely izy fa zany nefa tsy fantany
za tsy manana fahefana amresaka am'ireo olo reo fa hoe mandeha eny de zareo any de ohatr'izany de hitako de aveo de napahitana de rehefa nenta le sakafo de lalovana de ary misakafo tsy misy meritrehitra aloha zany hoe ihinana tsisy zany mahita zany ianao le fahatsapana anatin'le izy koa ohatrany hoe rehefa velona de ohatrany tsaroko hoe ina raha zany na ninona raha tsy nijanona tany fotony hoe zay le tsy hainao tsy haina hazavana zany izy fa nahita ianao de nahita de tsy fombaka le mangalam-pihinana de nandeha indray ozy nareo a de rehefa nandeha de nahita seza reo seza reo koa misy anankiray miongana de hoe sezany sezany Jodasy no miongana de misy seza de io seza io seza volamena tsara tarehy be tena tsara tarehy zany misy sary sikotra de misy anaran'olona mipetaka amin'ity seza ity ny anaranao feno aika ny mpitondra fivavahana rehetra dia mitokana daholo hoe reto io tena ohatr'izay reto tarika de ny dadarandrena atoandro na mailo voalohany indrindra hoe aiza zany dadarandrena atoandro zany de hitanareo sezany dadarandrena atoandro ny voalohany indrindra eo amin'ny voalohany eo de manaraka ny sezany dady iny mpino rehetrarehetra zay taritiny zany de misy seza FPV marehetrarehetra de manaraka ao arinan'iny daholo tsy manofy aho am'zany zavatra tena réel zany tena mbola tsy nahitany zany de eo io seza io de seza pasteur andrena atoandro mipetraka eo ao anaty gobelet transparent miodina mbola miodina hitanareo le ohatra miboky jijy miodina manao ohatr'izao misy satro-boninahitra io le seza fa io zavatra io transparent ohatrany hoe mitsingevana eo ambony eo le satro-boninahitra ao anaty gobelet transparent de izy hoe miandry any dadarandrena atoandro io de zay manaradia azy ka tsy mivadika de reo rehetrarehetra fa misy anaran'olona gasy misy anaran'olona vazaha mipetaka am'ireo seza ireo fa nadiso de tsy mba nitady hoe aizy ana tsy mba atao anatin'ity lokeliko ty fa ozy koa ngamba izy tsy atao mahita fa raha tsy zany de midehaka lasa midehaka ngamba ozy de tsy nahita an'le anahy aloha fa reo seza reo tena mipetraka teo de rehefa gaga de ity sezany dada tsy diso lalana FPVM zay no zavatra tsapako ny teneniko mihitsy hoe tsy diso lalana FPVM fa misy fiangonana hita emy mihitsy fa za koa de nahita hitanareo reny fitafiana masera reny de misy masera olombovontsy fa io fanaminy io de io ny fanaminy ihany manao an'io izy de miara-paly de ohatrany zany de miara-paly miaraka amin'ny vehivavy sy namany eny misy lehilahy vovonjy ohatr'izany rehefa nahita an'ireo rehetrarehetra reo de nandeha zay ny rosa lolo teo de misy fivoriana lehibe ataon'ireo anjely reo amin'ny toerana anankiray malalaka de manao boribory ny sezany zareo de misy kopy kely be dehibe milahatra manao escalier de ranomaso fa reo ranomaso reo misy feoany tena reny io sofinao io mihitsiny hoe lay sofim-panahy moa zany fa le sofiny nofo ety fa le sofim-panahinao any tena maheno mihitsy hoe misy feoan'olona mitomany ao anatin'ireo kopy kely reo de ozy izy zao tanao reo kopy reo de hita reo ny ranomasony olona eny ambonin'ny tany ozy de reo izy enon'Andriamanitra reo fa tsy hoe zay rehetra tonga eo de tsy maintsy soavaly fa mijery ny priorité any Andriamanitra ozy tena hoe aika izany any an-danitrany de misy fivoriana lehibe ataon'ny mpony lanitra ho atsika ety ambonin'ny tany ety ka raha mitomany zany de tsy hoe Jesosy fa mitomany no amin'ny faneneny lasa ny fibebahana rehetrarehetra fa tena tonga eo amin'ny potsofin'Andriamanitra ny ranomason'ny mpanompon'Andriamanitra de mivory izy reo de mandinika hoe inona ny lara-pamera inona ny tokony atao amin'ity olo ity ary tena fivoriam-beny zany teneniko anareo zany misy boky ngezabe matevina de manoratra ty ranomasony ihany de misy tatitra atao de ohatr'izay zay ry havana mahatonga hoe ay ny valim-bavaka misy fotoana hoe tonga vetivety misy fotoana mahandro elaela fa mbola mandinika ny amintsika tsiraray avy tsisy laingy zany na de kely ary fa zavatra napahitan'ny tompo tamin'izany etiny tany de hitanao zany ozy izy reo de fivoriana mandinika ny fiainan'ny olona ny ambonin'ny tany tsiraray avy gaga reo zany de reo ny zaza de reo de misy an'ireny zazakely le maty le ohatra hoe manao avortement reny ohatra zany fa ireny tena misy toerana ohatran'ireny babysitter reny re zazakely reny de ao de mivory eo de misy mampilalao eo izy de eo de zazakely mafatifaty tena mafinarinaritra kely tena hoe zaza tsara tare mitovy daholo hoe voateraka androany tsisy hoe ty zaza tsy tonga volana fa mitovy dongadonga kely mafinarinaritra kely tsy misy hoe sima tsy misy hoe sembana fa miverina mafinaritra kely mafatifaty kely
de rehefa nahita zay de nandenetiny alolohan zay de ohatrany safony ohatr'zay io tarehako maizy na ny lanitra iray manontolo tsy nahita inina fa voasafony tarehako de tsy nahita inina nizao am'izay a efa ety alavitra lasa ohatrany hoe lavitra be ale tanàna zay a ery le mazava be ery anany ery zay aty anaty antsana tomany am'izay a hoe very Andriamanitra very a fa tonga de mibebaka tena tonga de mibebaka satria ohatrany tonga de zany le anaty afo be re olona tena zany tsisy zavatra hitanao fa tonga de miantso vonjy ny olona ianao koa tonga de miantso vonjy miaraka amindry zareo satria le olona niaraka tamiko teo tsy hitako hoe nakaiza na nakaiza ranomaso tsy hitapesipesena tabataba opavararaka amin'ny teny gasy teny frantsay teny tsy fantatrao be deabe io miorakoraka ao anaty lavaka avy eo a vetivety kely teo de tonga le niaraka tamin'ny teo izy zange eto ihany ay vona ho ay azarina ho ay ibebaka ataoko tsara ny asan'Andriamanitra hojereko ny madinika nitomany tena reny aiky mihitsy hoe nitomany tsisy ohatr'izany a avy eo am'izay de avy io izy manarahana de izy eo aloha de za manaraka vato arina mijery le lalana le anay ohatrany hoe tevany zany a nefa izay afaka mandeha tsara nasehoany anan'izay mpiandry niaran-tokanina tamiko tany ambodanerina tamin'izany fotoana zany very any amin'ny afo be io olona io Andriamanitra ianona ho aty fantatro ty olona ty de ozy izy fantatro ao tsara io de mikizaka indray jere koa ty ianiny ty nisy olona fantatro maromaro ny sasany efa maty fa ny sasany mbola velona fa ny velona zay very zay zany ngamba ozy a zay ngamba hoe very fanambola velona sa hoe ahoana fa izy a tsy mijaly ohatrin'ireo olona ireo fa voageja ao anaty misy hitanareo misy bara vy le ohatrany hoe manao garazona akoho reny de ohatrany kazy zay ao anaty kazy a de mivezivezy miodikodina eo izy miodikodina eo izy tsy mbola tena mijaly izy fa eo izy de miodikodina eo ty ho afantatro ty fantatro fa zao ny zavatra nahavariana le mpiandry niaran-tokanina tamiko de zao ny nampalahelo roay devoly zay ozy le devoly mitsangana mena maso misy nifo mivoaka avy aty amin'ny vavany avaty misy nifo mivoaka avy aty amin'ny vavany de mitondra lefina lava izy a de misy zavatra mibotambotana ery ambony ery a misy tahaka ny fanondrona marary de ozy izy roay ny devoly de vao tsy mandroaka de trobarany am'le vy de manao délivrance eo le ramatoa be miala ny devoly de mikakakaka fotsiny izy hoe se ozy izy tam'izany ozy tsy nafoiny famisaviana ka miala de rehefa avy eo am'izay a iny akanjo ay ty akanjo masiny ty re olona de mandeha manaraka any tena hitako mihitsy hoe mpiandry ny FPVM satria ny tarehany de fantatro izy miverina tanora fa ny tarehany de navatarako azy hoe ihany ty ny lakroany de hitako hoe io lakroany fa triatriariny io devoly ohatra reny manao an'reny matotra faty reny io akanjo masina io a de fatorany am'izay ny tongotra matanany de karavasiny ampandolehany mivavaka de ampandolehany de avy am'izay makarano am'so izy a ohatrany reny volkano menamena be mamahy iny de tondrasany amin'iny le ramatoa be miantso vonjy mikikika levona fa potak'izay a vao miodina kely ianao tonga de mitsangana vaovao indray izy a ao anaty akanjo masina de ohatr'izay manao service ohatr'izay foana roainy devoly mandole de vao mamaly de trobarana tsy misy fitsarana nandeha indray a naketsana etsy de misy olona fantatro i mijangajanga efa nyteninenina alohan'ny nafatesany nampibebahana tsory amin'ny vadinao zay rehetra ohatr'izao hoe tsory amin'ny vadinao mifiby io ianao mijangajanga io izy mety tsy mahafantatra fa mibeba aikery havana malala io Jesosy io ety atany de efa mibeba ianao azonareo zany fa ndraindray tsika any a ohatrany hoe tsy rarahitsika zany le izy fa ohatrany hoe tsy maninona ranga zany fa zany de anao rakitra ho an' Jesosy de samy vita fa ay rehefa tsy mibebaka amin'ny fony manontolo ny olona anankiray fa any an-danitra any de hitany valiny inona ozy nareo zavatra mitranga io lehilahy io mijangajanga maka vehivavy maketsy maka roa ny zavatra nahavariana misy bibilava tena ngeda de ngeda miditra eo amin'ny tovam-pananany io hoaniny avy amin'ny tovam-pananany io de mitsofoka anaty tovany any de mivoaka eo amin'ny vavany de miditra any amin'ny sofiny de mivezivezy tena hoe mahatsiravina tena pahoriny de mipetaka amin'ny vatany io daholy ny anaran'ireny vehivavy rehetrarehetra ny rahany reny ty ihany fa avy eo izy rehefa lany le biby eo de lo de mitsangana vaovao indray
ny mpisotro toka ny mpisotro toka ny mpampiady akoho na avarina mihitsy le teo ale mpampiady akoho. Aika io mpampiady akoho io rehefa averany amin'ny afo be ka tsy mibebaka de tsy misy akoho ampedina tsony fa izy mirahalahy no ampedin'ilay devoly de mifampihinana hoaniny sasa alaina ny maso de hoaniny alaina ny sofiny izy le nampiady akoho zany ohatra zany hoe reto misy mpirahalahy mpampiady akoho tsy mibebaka reo olo reo fa very maty tao anatin'ny fahadalàna ao amin'ny rehefa very any amin'ny elo amin'izay zany a de iny fomba antetỳ tany iny ny zavatra ataony any de izy mirahalahy amin'izay no miady ohatrany io miady manao adina akoho io de mifampitsaingotsaingo eo de mifandrangodrangotra eo de atao le devoly mifamono tena reraka sotrovana fa tsy mahazo mijanona de rehefa avy amin'izay de levoniny de karavasiny de alainy hitanareo le ohatrale manao ranona akoho le fafazana kely ny tongony iny rano mamay volkano iny rofony amin'ny so tobasany amin'ny tongony miakatra makaty ambony de levony de reo ndray izy mirahalahy fa mitsangana vaovao zany io misotro toka io mipetraka eo ambony latabatra de apetrany tsara eo ambony latabatra amin'izay a fa ny seza hipetrahana misy tsilo mitsangatsangana be dehibe mipetraha ela sady tonga de amerdement mipetraka de tsy maintsy mipetraka fa tena maratra de avy amin'izay a iny zavatra menamena iny mavaivay rano mena mifangaro maitsomaitso misy biby kely tena de iny natao sotroina de avy eo lohany zavatra iny ny tomany mafy a nandoalika fona ny amin'ny zavatra rehetra tsy vitako de zao izy rehefa tena mifona eo anaty an'Andriamanitra ianao de hitanao reto olo reto de ndanyreo ale andana makany atranon'ireo tsiraray avy ianao de teneno izy fa very ny avany mbola misy azo antenaina ho an'ny olona io fa ampibebao izy fa vao tonga tao ambo mahitsy a de efa niteneniko teny amin'ny altara matoa tonga ny atranonao zay de ampibebaka anao de ndao fa ny fampibebahana zany ozy nareo fa andranomaso ane fa zava-dozy zany very zany ka zany tena atsika hoe mpiandry mbola mijangajanga mpiandry mbola mangala badin'olona za mitenanao amin'ny anaran'i Jesosy efa nomen'Andriamanitra vady edanana atzao io aza mivily lalany zany tsony fa ety atany nge de 10 minitra mahafinaritra fa ny mandrakizay ary akoatra ary fijaliana mandrakizay ka za mampahery an'le rahalahy miteny hoe mbola mijangajanga le mpiandry le vadiny mpiandry aza misaraka fa mivavao azy de mibebao azy aza miditra lalantsony satria reny le fampianarina teo hoe tsy misy hoe mot de passe fa mot de passe tsika fa tsy ameno izy izy mot de passe fa hoe misy secret ao aza miady varitra amin'izany tsony eto vavaka samy mibebaka isika tonga teto androany tsy angano zany tantaraiko aminao zany fa raha ianao ny tonga ao amin'le fanjakan'Andriamanitra mahita an'izany paradisy zany de ho sambatra indrindra ianao fa eto aloha tsika tsy maintsy mbola miady amin'ny fahotana mandositra fakapanahy eto aloha isika de tsy maintsy miady an'izany zavatra izany mandosira ny fakapanahy tena mediva ho an'Andriamanitra fa lehibe ny valim-pity anao na de manitsaka an'izany fotsiny azane fa renao fa sambatra tena faly tretrika fa etitsika no mety mitomany a mibeba ialao ny fahotana miara lalana amin'i Jesosy a asa manaiky vilivily namana ho any amin'ny fahazarany ratsy fa tena mivereny ialao io fijangajangana io ialao io fisotrotoka io ialao io fitiavam-bola ialao zany fa tsy mahasoa de nisy fanontaniana anankiray koa hoe pastera zany efa nitapahana ozona tamin'ny trosa fa tsy mety mihitsy afa de mitrosa satria ny antony tsy manana fahonoana teny ianao matoy ianao ampandalovin'Andriamanitra tsy fisina Jesosy angery avana de zao efa nandalo tsy fisina izy efa nandalo tsy fisina izy ny aina an'izany fa ekeo mihitsy aloha hoe aleo ary aloha zay Jesosy tsy manana ekeo zany fa rehefa hitan'Andriamanitra mihitsy hoe tsy misy eo manaiky ny zavatra mitranga ianao tsy maintsy miditra antsehatra fa ianao mbola te handeha melohan'i Jesosy za aloha tsy mety mihitsy amin'reto zanako reto le zanakao nge maditra le zanakao de tian'Andriamanitra ampianarina hoe ohatra zany rehefa tapidalakale dada sineny de miaraka tsy misy alohantsika tsy misy olona maty ndray andro tsy ninakaniny zany fa tian'Andriamanitra samy hivavaka samy ho tonga saina fa ajanony ny fisamborana ajanony ny fitrosatrosana aleo ny olona nebaka anao raha tiany zany aleo ny olona nenjika anao tady diro fifoazana manana zo ianao takio ny zonao enjehana zay ny volazany Romanina 12 zay ny teneniny zay misaora izay manenjika anareo misaora fa aza manozina zonao zany nenjehana
ka takio ny zonao raha misy manenjika de raha tsisy manenjika de takio ny zo hoe mba injeo kely aloha mba ahafahako mandeha azonareo zany takio ny zonao fa manana zo enjehany ianao ka tsy tokony hiferitraina na malifaty azotsika ve le fampianarana fa ny fifoazana zany de zao hoe mila miatrikady mila mahay miaina amin'ny zavatra misy fa tsy mamorona any tsy misy andeha hisambotra etsy fa zany mahatonga atsika voafatotra ka na hitory azy ianao ny ry havana hoe tsy mety hitrosa io kenao raha be hitrosako inona moa no teneninao eo fermela bosy zay zany sisany azonao atao vavaka mangina azonareo ve le izy fa rehefa tena mijoro ianao hoe jesosy za tena hijoro ho anao Andriamanitra fa tena mitenanao fa misy mason'Andriamanitra mijery ary zany teneniko ana zany fa ny ao an-danitra ao ange de manao fivoriana lehibe mandinika an'io fiainanao io mihevitra ny atsipiriam-piainanao fa hitanao hoe sambatra ianao de ny mbola velona ka renao zany afatra za mibebay ianao ialao ny fahotanao kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra mitodia ao amin'Andriamanitra toero ialao zany fijangajangany zany ialao zany fahavetavetany zany raha hitanao ny namanao fa fakapanao anao ialao lavitra io fa tsy hoe za manana an Jesosy de andao eto akaikikaikiny ety any aza misangisangy devoly ho asiny io ne ianao hoe say ve Jesosy rava daholo ny zavatra vita fa ajanonjy ialao zany zay ngamba paster de rehefa vita zay hoe za hibebaka zay de rehefa nomena an'izay afatra zay hoe tetezo reto olona ireto afary reo de abebao rehefa averina de tena nanaiky an'izay ahako de rehefa naverina de nira natao tam'izay fotoana zay de fangana ry mpanjaka ndray ny lovanao de natao zay iry zay de nety niverina mihitsy naterina teo am'le vavahady de rehefa tonga teo am'le vavahady de ohatrany hoe safona ohatr' zay tarehako de ohatrany hoe ina de tsy hitako hoe nakaiza fa de taitra moramora fa reko tena reraka reko tena nisy rano maso reko tena hoe nangiry firy io masoko io ny hitomany ary tsy nety voafafatao anatin'ny saiko za manofy any tsy indraindray fa ohatrany adiniko le izy fa zay nofy zay tsy mety adino tena tsy mety adino de tantara mipetraka ka za miteny atsika rehetrarehetra hoe mitodia ao amin'i Jesosy tsy misy Jesosy zany tsy hoe tsy miteny fa le fahamasinana ampitomboy manala etaeta iresaka amin'Andriamanitra fa tsy iresaka amin'ny olona ny anao mako mamaky anao de hitantara problemanao amin'ny olona ty indray le namako mba miaino ndrianaky mba micomprendre an'ity fiainako ty fa ho tantaraiko kely andrindray aloha fa zao Jesosy ihany no azo hitantarana problema de miverena any amin'i Jesosy fa ho hitanao fa rehefa tafaray amin'i Jesosy ianao tsy misy ady zany ka tsy miva mazava ve tompoko de tafaverina de naparitako erako misy moa zany olona miteny hoe io ne mbola zaza kely fa mbola mpampianatra paster zay moa filazany olona rehefa niala tam'le pastera kely matsatsy de hoe pastera mpampianatra sekoly alahady de miaino ianao tsara tsy miaino ianao de anao sy ny tombo zany fa ny tafita ny afatra de ny antsarako de hoe samy mibebaka tsy hoe tsy hitako tany ianao na avy ianao de antany hoe pastera ao ve le anarako sa tsy ao tsy any le problema fa de ny ety de omany zany fanjakan'Andriamanitra zany omany de ny ety atany hoe andova lanitra fa aika ety ry havana ny toeram-pamafazana sy fanamboarana ny fonenana ny an-danitra any fa tsy hoe rehefa tonga any vao anamboatra fa ety de efa manamboara rehefa manao asa ety de ny zavatra tena mahafaly an'Andriamanitra ny tena mahafaly an'Andriamanitra zany de ny mijery ny madinika azonareo zany mijery ny madinika tena mahafaly an'Andriamanitra mijery ny madiniko ny tompo zany tena mahafaly an'Andriamanitra fa aza varimbarina mihitsy zany tsika hoe ay za zany efa hitana vavaka de de zao tsy ampy mihitsy ny le hoe tsy ampy atsika fotsiny le hoe mivavaka isan-kalahady misy ny somafana vao zany ataovy zay mbola ahafahanao manatratra an'izany misy ny alim-bavaka ataovy zay atratraranao an'izany any an-danitra any tsy misy alina tsy misy atoandro tsisy an'izany fa to de mazava foana ny any zavatra atao any de midera olona mifaly ka rehefa tonga ny an-danitra any nge tsika zany de hivavaka foana natao isaky mihetsika mivavaka ianao tsy zatra an'izany ianao tsy zatra an'izany de ahoana de mbola mitokany ery ngamba mety mbola mandalo formation ngamba ka de ny ety ry havana de omany za tena mitenao fa mirary de mirary indrindra mba samy tonga any amin'izany tsika de hiara sambatra ahitany fanjakan'Andriamanitra raha ianao ny lasa aloha de hitseny eo am-bavahady raha zay kosa ny lasa aloha de hitseny anao hoe rety le niaraka tany amin'ny somafana avao zany de miara faly de miara sambatra vita ny ady ary ny fifalianao an'Andriamanitra zany hoe mahita tsika mirotsa-dranomaso tao anatin'ny fanimpondra zany
de aza mitomanimany hoe tsy vitako tsony ty, vitanao io rahalahy, vitanao io ranabavy. Zany a mahiresa de tahin'Andriamanitra. Mpandresy amin'ny anaran'i Jesosy de tsy maintsy tonga any an-danitra. Zay a, za tsy maintsy tonga any de anao koa tsy maintsy tonga any. Zay ngamba ny anjarako pastera. Eny ary todika ao amin'ny tompontsika satria tsy misy marina isika na de iray akory asa. Farany sisa le fantaniana teo hoe ahoana ozy izy fa le vadiko izy efa mamelana malalaka hoe anaraka amin'ny finoana FPVM fa ny zavatra angatahany de hoe mba manaovy ianao pataloha. De zao hoety vavaka, Andriamanitra de mahay manova tantaram-piainana, fa ny fifoazana de tsy mipataloha ny fifoazana fa mitodio ao amin'ny Jesosy de angatao amin'ny Jesosy mihitsy hoe mba tahaka nanekeny ty vadiko ty hoe zanakany amin'ny FPVM no anekeny ty vadiko ty hoe mba anao zipo a Jesosy. De vavaka tao fa hitanao hoe rehefa mivavaka ianao de kasehan'Andriamanitra io de avelany ianao anao zipo. Zay de tahin' Jesosy. Tsangantsika rehetra anao ny raha hoe arafesinota maro ity tany ity rehefa zay de andohalika ibebaka sika. Ibebaka eo anatrehan'i Jesosy de tena afoy ny faratsiana satria araka ny teneniko tany am-piandohana hoe ny tediavin'Andriamanitra de ianao andray fanapahan-kevitra hiala amin'ny faratsiana. Arafesinota maro ity tany ity rehefa karakaina de iova endrika fa izao valaky rehetrarehetra nisy trotraky aloto amorony fo madio ao Jesosy io andriamanitro havao sindray otolay vavakisika Andriamanitro rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao nambara taminay teto ny resaka fifoazana sy ny finondry. Be dia be ny voaresaka tao anatin'izany, ny toetra takiana, ny fomba fiainana ary ny famindra tokony ho atao ny amin'izao sisa izao. Lasa toa mihamarefo Jesosy ny finoan'ny fifoazana satria manjaka loatra ny hery ny vola, manjaka loatra ny fitiavan-tena, manjaka loatra ny akamona mivavaka, manjaka ny akamona mamaky baiboly. Ny teknôlôjia sy ny sisa moa dia tsy andanin'izany. Hany ka ny fanamarina tena ny betsaka Jesosy efa manaraka direkta dia eto no mivavaka, sady mihinana siposa eo am-pandriana no mitafy boty fotsy no mihaino toroteny dia mionona amin'izany ny saina hoe efa mivavaka hono dikan'izany. Fa tsy zany eny ny fifoazana fahiny fa naty lavabato no mivavaka, mamaky baiboly, miaritra hirifiry ny atsika, mandeha tongotra makena tendrombohitra amin'iny hafanana be iny. Tena niady ny voninahitr'Andriamanitra ny olona fahiny satria teo any an-danitra. Fa zay ankehitriny Jesosy tsy mahavita an'izany. Hany ka latsaka ny ara-pananay, olona tsy zatra fahoriana, olona tsy zatra problema, ka vo tonga ny ady dia mitomany ny betsaka, kivo ny betsaka, dia lasa mitady fahaolana hafa. Hifonana aminao zany akamona mivavaka zany. Akamona i Jesosy malala be dia be, malaina makaty am-piangonana. Jesosy mifona aminao ny amin'izany rehetrarehetra zany. Ny zato isan-jato, ny roanjato isan-jato, dia manana faniriana teo any an-danitra kanefa kamo, teo any an-danitra nefa tsy mahavita manao alim-bavaka, teo any an-danitra nefa tsy mba mifoha amin'ny alina mivavaka. Fa dia ao dia matory dia miesony, maray ny andro ve misotra Jesosy fa velona indray. Fona aminao zay. Raha hiasakasaka hitady vola dia manana paikady marobe zay hitediavana andravola. Fa raha paikady mba hahafahanay hivavaka, hamaky baiboly, mba hitombo amin'ny finoana, tsy manana an'izany zay. Fona Jesosy natao ankilabao ny fanompona, natao ankilabao ny fitiavana anao, natao ankilabao tompo ny fikatsahana ny fahamarinana, ka dia hifona an'izany. Hibebahana eto anatrehanao ny endriky ny tsy fahamasinana rehetra, na tamin'ny fiteny tamin'ny fihevitra fitondratena, natao anivon'ny tokantrano, na teny amin'ny lalana na le rehetrarehetra teny,
mpiandro mbola mijangajanga, mpiandro mbola mangalabola, mpiandro mbola tia tena. Tanteraka ny voasoratra hoe ity fireneny ity ane dia manaja amin'olo mifanifonin-kosa lavitra hifonanay aminao Jesosy. Fa toa eto amin'ny vava fotsiny fitiavana ny Kristy, eto amin'ny endrika ivelany mafifoazana, fa raha toetra anaty tozary miafina fiatsaram-belatsia zany. Androany Tompo, esory aty anatinay zany. Fa mba tena voleo tanteraka zany fahakamamina mafifoazana zany, dia mba tena hanohitra ny fahalemena Jesosy hanohatra zany fijangajangana zany fitiavam-bola zany fitiavana rena maloto zany, mba tena hanohatra an'izany, fa tena mba hampanjaka ny fahamarinana Jesosy eo kongilay devoly mamelatra ny mena miravoravo ka mahatonga nay tsiraray avy latsaka ao anatin'izany. Fa ianao le niteny androany mitsangana, fa tonga ny fahazavanao ary voninahitry Jehova efa miposaka aminao. Hitsangana izay mpanomponao rehetrarehetra Jesosy androany, hanjava ny fakamangidy any anatin'ny tenanay tsiraray avy any, ka mahatonga nay ho andevo ny Satana. Fa ianao efa laza hoe raha fantatrareo ny marina dia ny marina no anafaka anareo tsy andevo, ka notoriana teto ny fahamarinana androany, ka mba hitoeran'ny fahafahana izay. Ka na inona asan-devoly mamatipahitra anay ka mahatonga anay fifoazana sadasada, fifoazana marisarisa, dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lay velona sy mahery avy any Nazareta no azahoana mandidy fa nasadasada, fa namaramara, devoly fitiavan-tena miaka-mona mivavaka, devoly trosy levina, devoly janga levina, devoly sodomita levina amin'ny anaran'i Jesosy, devoly mijejojejo, devoly mijefijefitra, devoly mifosafosa, devoly miaka-mona levina amin'ny anaran'i Jesosy, levina maimay, devoly sikara, devoly toka, devoly mampalemilemy, devoly tsy finoana, devoly mihanahana levina, devoly masika, devoly miavinavina, devoly tia fahotana levina amin'ny anaran'i Jesosy, levina ny ody ratsy rehetra, levina ny rakotranitra, levina ny kalanoro, levina ny vazimba, levina fanamanitra. Mba ho felona ny herinao izay Tompo, ary raha mialy eto amin'izao toerana izao dia mba tena hatsapa fa olom-baovao. Dia ho tanteraka ny teninao Andriamanitra hoe efa lasa ny zavatra taloha ka tonga vaovao reo, dia misaotra Tompo malala, dia le fahasoavanao, le hafanapo Tompo mba hitoetra amin'ny mpanomponao rehetrarehetra, dia mba ho feno fahendreny izay raha tonga anatin'ny tokantrano any. Fa ny inona tafika ilay ratsy mitady ana fotoana dia ay anginy izay, ay saotra izay. Saotra Jesosy. Raina Iosy any an-danitra ho amasinina ny anaranao, tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao ity atany tahaka ny an-danitra, meonay ny miana sasa ary mamelany ny kaitaka ny mamelany isan'eloka taminy, ary asa mitondra ny fanamana tanafana amin'izay anao fanjakana sy ary voninahitra mandrakizay. Amen. Raisontsotran. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo ilay manana ny ampiampy ho aminareo rehetra dia mandehana ho ny Tompo amin'izao herinareo izao. Fa ny fahasoavako ampy anao mandrakizay, ary ho tahinanao raha miditra, ho tahinanao raha mivoaka, ary menatra sy anga ihany fahavalonao, fa lalina ray nidirana nanantona anao, fa lalina fitokosany ivoany andositra eo anoloanao, satria velona ny Tomponao. Ho anao Andriamanitra nitera sy laza ny voninahitra anao atiny taloharim-bola ho anao mandrakizay. Amen. Teraina ianao ry raha teraina eo, Jesosy Tompo terainay ny fanahy, teraina eo fampanisy. Ho tanteraka tokoa an'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Amin'ny herin'ny androany ray dia am'roa zay amin'ny herin'ny veloma daholo dia tahin Jesosy vitatsika eo amin'ny anaran'i Jesosy, dia makasitraka indrindra ny any amin'ny Facebook rehetrarehetra, ny any amin'ny onjapeo rehetrarehetra any dia samy eo tahin'Andriamanitra daholo, tsika rehetrarehetra ho voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery any. Amen. Sorana Pasteur Stéphane nitondra ny fampianarana.